PDG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Big Cristal, penina tena azo antoka. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Nahoana marina ny fametrahany mpitondra izay tena laharam-pahamehana ka izy fiantraikany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka ny fampiasana ny volam-panjakana. Manahoana marina ny fomba fitantanam-bolam-panjakana manoloana ny fanerena ataon'ny mpamatsy vola ka tsy maintsy ampianan'ny gouvernemanta ny teti-bola ao anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana. Inina ampiakana ny vato azo ny kandida-panjakana tao amin'ny raom-pividianana maro tao amin'ny distrikan'ny Osy faritra Iorombe. Voaporofo izany nandritra ny fanaovana fampitahana taty amin'ny foiben'ny senira ny fanazavany kandida avy amin'ny fanoherana. Nahitana elanelam-bato goavana teto amin'ny PV-ny Rontota ho iatran'ny fanazavana. Iteraka crise politika goavana eto amin'ny firenena ny tsy fandraisana ndraikitry ny CENI sy ny HCC manoloana ireo tranga fanjikan-dalàna, osoka sy alabato nandritra ny fifidianana solombam-bahoaka tamin'ny 20 Mey lasa teo ireny hoy ny teo anivon'ny birao politika Antokitana. Voka-pifidianana marina seken'ny vahoaka hoy izy no tokony ivoaka fa tsy vokatra izay efa nahodikodina sy ny ampiasana paikady maloto ampandaniana ny kandida-panjakana. Raha mahazatra isan-taona manomboka ny voalohan'ny volana Jona izany hoe 20 andro mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena no efa miofahofa ny sainam-pirenena isan-tokantrano manerana amin'ny birao sy ny sisa tamin'ity taona ity. Maritsaresana ankamaroan'ny tokantrano amin'ny fananganana izany na efa maro aza ireo mpivarotra azy. Anton'izany ny tsy fahafantarana akory ny ankamaroan'ny vahoaka ny lanja sy ny asan'izany sainam-pirenena izany fa ihany koa ny fiheverana politika. Ho amin'ny maresaka iraisam-pirenena ho tafiditra anatin'ny lista de la honte ny ONU izay tokony hivoaka ny 12 Jona izao mahakasika ny tsy fanajana ny zonen-kizy mandritra ny ady i Israel sy Hamas. Raha samy tsy anaiky ho tokony antoka amin'izay tsy fanajana ny zonen-kizy izay ny rotonta hatrizay. Mankasitraka ny fampidirana ny Israel anatin'ny listra io ny masoivo palestinianina. Raha itsika vetrany any andindinizay. Sabotsy fahavaliny volana Jona 2024 faly tafiaraka aminao ndray tomboky lasy tomboky vavy tonga soeto amin'ny fampalalam-bavao ny Kolo TV ho amin'ity alina ity saika anao anaraka nisongadina hatramin'ny farany. Ny matoan-datsohatra no anokafatsika ny fampalalam-bavao n'ity alina ity manahoana marina ny fametrahan'ny mpitondra izay tena lahara-pahamehana ka isy fiantraikany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka ny fampiasana volam-panjakana. Manahoana marina ny fomba fitantanam-bolam-panjakana manoloana ny fanerena ataon'ny mpamatsy vola ka tsy maintsy ampianany gouvernemanta ny teti-bola ao anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana. Matoan-datsohatra gaiton Ny alatsinainy ho avy izao no irosy sy andraisana fanapahan-kevitra amin'ny fivorimbe ny volavolan-dalàna mirakitra ny teti-bolam-panjakana na sipanitsina ho an'ny taona 2024. Raha ny fanazavana nentin'ny ministra tompon'andraikitra teny amin'ny lapa ny Tsimbazaza omaly narisarisa ny fandoavan-ketra ka tsy tratra ny vina tamin'ny tapany voalohany ny taona 2024. Nambara ihany koa fa hiato mandritra ny enim-bolana ny fandraisana piasa vaovao eny anivon'ny ministera sy andrim-panjakana ankoatra ny fananana ofisialy ahafahana mifehy ny fandaniana. No amafisina omaly ihany koa nefa fa mitohy ny fanampian'ny fanjakana ny Jirama no ny trosa meopapana misy amin'izao fotoana. Ankoatra io fanazavana nomen'ny ministra tompon'andraikitra milaza fa tsy tratra ny vina tamin'ny tapany voalohany ny taona 2024 io tsy ampy ny toana ara-bola na ny appui budgétaire ho an'ny mpitondra fanjakana. Io appui budgétaire io izay misy hatrany
raha toa ka misy ny fitantanana mangarahara sy ny fanjakana tsara tantany. Tsy izany anefa no zava-misy any ka kofina tanteraka tsy maintsy milefitra ny mpitondra fanjakana. Nanampitrotraka izany ihany koa anefa ny fanerena ataon'ny mpamatsy vola ka tsy maintsy ampiena hatrany amin'ny 50 isan-jato ny teti-bola ao anatin'ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana ny governemanta. Fampianana izay ilaina amin'ny fahazoana sy fisitrana ny FEC na ny facilité élargie de crédit avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Ankoatra ny fampianana, nanolotra sosikevitra ireo mpamatsy vola ka ampiasana ny vola sy ny fandaniana miantraika mivantana amin'ny fiainan'ny mponina sy ny fampitomboana ny famokarana anatiny. Antony, toa ny tombontsoa n'olombitsy no hita mivaingana fa tsy ny tombontsoa am-bahoaka. Teti-bola ny tapitisany ariary isan-taona no atokana anatanterahana fandarana fotodrafitrasa-panjakana ao anatin'ny loi de finance. Ny taona 2024 ohatra 5.750 vola avitrisa ariary no tokony nampiasain'ny fanjakana anaovana fotodrafitrasa. Hita taratra teny anivon'ny fiarahamonina ve izany? Vitsy amin'ireo olom-pirenena no mahafantatra na ampiasaina tokoa io vola io na tsy. Vola izay tsy misy fiantraikany mivantana eo amin'ny fiainam-bahoaka. Izao indray aza, vola amina tapitrisana euro maro no tsy maintsy ilaina anamboarana sy hanatsarana ny kianja barea ahafahana mahazo homologation. Vola amina tapitrisa euro maro nefa no efa lany tamin'ny fanamboarana izay voalaza sy ny hoirairaina tetiserofa manara-penitra. Fanontaniana mipetraka manoloana izany ny hoe manahoana marina ny fomba fitantanam-bolam-panjakana? Manoloana io fanerena ataon'ny mpamatsy vola io? Manahoana marina ny fametrahan'ny mpitondra izay tena lara-pahamehana ka isy fiantraikany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka ny fampiasana ny volam-panjakana? Raha ny sary miseho amin'izao endriky ny voka-pifidianana solombavambahoaka vonjy-maika izao anefa dia ny omaly tsy miova no hita eny amin'ny anteny miram-pirenena. Omaly tsy miova satria ny solombavambahoaka ny manao ny lalàna araky ny tombontsoa sy ny mahatsara ny vahoaka ka tafiditra anatin'izany ny teti-bolam-panjakana. Ny solombavambahoaka ny manara-maso ny asan'ny governemanta sy ny fitantanana ny volam-panjakana, mitoroka ny kolikoly sy ny fanodikotinam-bola panjakana. Raha solombavambahoaka anao eny mandrakariva ary anangatanana fotsiny, inona no hitranga any aoriana? Eo amin'ny pejy fifidianana inina ampiakarina ny vato azon'ny kandida mpanjakana tao amin'ny birao-pifidianana maro tao amin'ny distriktin'ny Iosy faritra Iorombe voaporofy izany nandritra ny fanaovana ny fampitahana teny amin'ny foiben'ny seni ary any fanazavan'ny kandida avy amin'ny fanoherana. Nahitana elany anambady-goavana teo amin'ny PV-ny Rontota hoyatrany fanazavana. Harantsika ny fanadidina mikasika izay. Mibaribary ny fangalaram-bato any amin'ny tany lavitra andrina ho ny kandidata ao Iosy. Voaporofy izany nandritra ny fanaovana fampitana teny anivon'ny foiben'ny seni raha ny tatitra voaray. Tsy mitovy ny PV-ny seni sy ny PV-ny kandidata ao amin'ny distriktin'ny Iosy tao amin'ny fokontany Sakafivo Masoa. Misy araky amin'ny 300 ireo tonga nandatsabato tao amin'ny PV-ny seni. Raha toka araky amin'ny 300 izany ho an'ny PV-ny kandida. Toy izany ihany koa ny vato manan-kery izay miisa 270 ho an'ny PV-ny seni, raha toka 260 ny an'ny kandida. Tranga izay manome vana ny kandida mpanjakana ho hiatrany fanazavana. Raha natao zany confrontation amin'ny PV-ny SRMV io tao amin'ny salle numéro 2, raha nijerena ny isambato dia mahita hoe kandida voalohany isa 5 ny azony, kandida faharoa isa 720 ny azony, kandida fahatelo 270 ny azony, kandida fahaefatra 570 ny azony. Or rehefa nijerenay nataonay confrontation dia nahita indray zany ho an'ny kandida fahaefatra 570 sy 700. Dia tsy nionona amin'izay zany zay fa niakatra aty amin'ny CENI national nangataka confrontation dia omaly zay vao navita confrontation nio BV io. Dia ny zavatra tsy karitra indray zany zao dia mitovy indray zany ny PV physique ny anay kandida sy ny PV physique any CENI amin'ny salle numéro 2. Zany hoe ny isambato azy ny kandida zany mitovy tsisy valaka fa ny zavatra tsy karitra le isany nandatsabato ny kosehiny ny kikisany dia ny soloana 10 ny raika amin'ny 30 amin'ny 100. Taratra ny tranga eny amin'ny kamina maro ny fangalaram-bato tamin'ity fifidianana ity ho hiatrany fanazavana, saingy mbola maro ireo tsy sitraritra.
fangalaram-bato izay saika niseho manegana ireo komina tao iosy iray andro mialohan'ny fifidianana no efa nisavorivory ny tany an-toerana raha ny fanazavana hatrany. Misy toerana atao hoe Fokotany Ambondro izay ao agnatin'ny komina ny Sakalaly ao agnatin'ny district Aniosy. Rehefa teo amin'ny 5 maraina dia nahazo anso ny tenako tamin'ny solotegnanay ny délégué ny candidat-nay atagnan-toerana hoe misy zavatra hafahafa fa maheno zay fa to efa misy mameno tamin'ny alina ny urne izay hifidianana rahapiso maraina. Amin'ny 5 lasaka 20 minitra dia nifanena amin'ny chef Fokotany izay nitondra an'le vata anankiroa ny salle 1 sy ny salle 2 ny chef Fokotany. Rehefa izay no zava-nisy dia sy naneky ireo ny fampianso ny délégué des candidats numéro 2 sy numéro 1 izay samy mifanakaiky amin'ny toerana io dia nifanatona tamin'io hoe azanona aloha ino ity raha agnatiny ity vata mangarara ity. Teo ny sian'ny famalina tamin'ny délégué ny candidat rehetrarehetra sy ny chef Fokotany. Mitohy vakana ankehitriny ireo pirofo amin'ny fangalaram-bato any amin'ny distrika samihafa. Mifanesy ihany koa ny fangatahana fampitahana eny anivon'ny CENI Foibe vokatra izany. Andrasana araka izany fepetra avy amin'ny CENI, indrindra ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay efa nilaza fa ampiatra ny sazy sy hoany ireo tsy manara-dalàna. Nanao ny fomba rehetra azahoana ny maronisa eny anivon'ny anteny miram-pirenena ny fitondram-panjakana raha ny fifidianana solombavambahoaka hoy ny Association Jeune Dynamique de Madagascar. Ankoatra ny fampiasana ny fahefana ampelantanany nanjaka ny osika sy ny alatra nandritra ny lasabato ary izao mitohy amin'ny fanaovana tsindry ny CENI sy ny HCC izao. Fomba fanao izay mbola hitohy hatramin'ny fifidianana ben'ny tanàna hoy ny fanazavana ka mila toerana hatramin'ny farany. Fanadihadiana mikasika izay entiny Ivresha. Voapirofo amin'izao fotoana fa sarotsanina fifidianana araka ny aiai maro no nisy teto Madagasikara hatrizay. Raha ny fifidianana solombavambahoaka ny 7 Mey, hoy ny Association Jeune Dynamique de Madagascar androany. Hita taratra izany tamin'ireo endrika tsy fanaran-dalàna sosoka nataon'ny kandidat-mpanjakana tamin'ireo distrika maro. Amin'ny toerana izay nilatsahany panina teo aloha, rahantsika malala nge vaovao nisy any. Nisy ny raha matahora ny fanakatonana radio izay namoahany hevitra fantatra atsika zany, atsika miteny zao mivadika ny voka-pifidianana. Zany hoe ity sisa no hany hery ny fanjakana io ka raha tsy mahazo majorité parlementaire zareo mety tsy fantatra izay fivany tantara. Ho anay Jeune Dynamique mpamakafaka raha politika, mpamakafaka raha pirenena amin'ny matanoranay dia mahita izay fa natao ka natao io fifidianana io fa raha za manokana efa fantatra amin'ny vokatra an'io. Somary gagagaga ihany ho an'le candidat Irmara izay manao amin'ny fitondrana hoe mitory ny candidat mpanoatra fa mangala bato. Za zao ataontsika eo amin'ny 4e arrondissement no mipetraka. Nahita fangalaram-bato amin'ny fomba rehetrarehetra izay nataon'ny fitondrana izay anananay pirofo. Ary efa nisy fotoana moa ny mialatsiny mitondra anarana Zokobe Rosy mitondra pirofo. Misy an'izany hoe tsy ao anaty lisy mpifidianana olona anankiray nefa manana kara-pifidianana 520 ary afaka mifidy mivezivezy eo. Efatra amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena no nandeha ny firaisana tsokombakomba tamin'ny CENI sy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Ampandaniana ny Andra Joel hoy ny Jeune Dynamique. Nitonikajy marina toerana azy tamin'ny fifidianana solombavambahoaka ka antony nitadiavan'izy ireo ny maro anisa tamin'ny fomba rehetra. Tsika gasy rehetra ngamba tsisy maniry ny sy ny korotana. Fa nefa kosa noho ny zava-misy izay efa tena tsy rariny dia manahy izahay ny siany tsy filaminana ao faran'izao. Misarika ny sainareo candidat rehetrarehetra, misarika ny feon'ny vahoaka rehetrarehetra. Fotoana tokony hanehoana firaisan-kina zao tsy hanekena ny didijadona intsony raha misy ny raha matahora ka hoe tsy maintsy zao satria efa zareo efa namoaka teny mbola tsy mivoaka ny résultat provisoire nefa namoaka teny ireo candidat nirmara hoe tsy anareo ny tompo teny farany fa ny ACC zany efa misy pimazo zany any le pimazo tsy midika hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao fa efa kopaka isasana depuis le début zany hoe nanomboka voanomboka ny fifidianana dia efa hoe zao mission nge io e mission napanaovana azy hoe tsy maintsy zao nataonao tsy maintsy zao ohatranazo atsika tamin'ny filoham-pirenena reny. Mbola hitoetra amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny kajikajy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Raha tsy misy ny fahasahiana hijoro marina manoloana izay
fotoana tokony amindronana ny hery zao hono zao ny dinamika ka tokony ho mpisehatra anatin'izay fitakiana ny fanovana ho any tsara kokoa eto amin'ny firenen'izay hatramin'ny olom-pirenena. Fa mikasika ny akon'ny fifidianana Azerbaijan tsy manana fahefana sy lamosina novana Oska sy Alabato. Mandritra ny fifidianana izany kandidat tsy miankina sy avy amin'ny fanoherana amin'ny akabeny. Raha ny fanioan-kevitry ny solombavim-bahoaka ny Betroka manoloana ny resabe mandeha amin'izao fotoana. Ny kandidat mpanjakana no manana tombany manokana amin'izany araka ny tazana nandritra ny zotra-pifidianana manontolo. Arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Amizao moa azinao matetika ny olona resy azinao tsy maintsy mahita zavatra tenenina foana zany azinao. Fa ny zavatra tenenako aminao fotsy zany hoe si possible ny candidat hoe indépendant zany azinao hoe hanana an'izay hoe hery hanao zavatra tsy mety alavainy fifidianana. Fa matetika zany azinao ny olona zay lazaina hoe candidat mpanjakana no manao an'izay fihetsika salama zay foana. Hoe le olona zany hoe tafiditra amin'le olona pombany fanjakana dia manana fikambanana ray zany izy androsan'ny candidat zany dia mampiasa miviolencé zany izy amin'le fahefana ananany olona matanjaka anazy igny zany matetika ny candidat manao zavatra zay. Fa io moa zon'le olo resy moa tsy maintsy mahita lalana foana. Za zany matoka faindren'ny SSS ny seny fa za sy olona hoe agnatin'ny cadre mpangalabato zay. Afaka magnontany zareo any Betroka. Na ino atao ino azinao sy adversaire ko misy zany le candidat fandehanana tamiko izy roa lara. Zay moa zany mety pangany zareo fa hoe gnan'olo zay ny problème zareo piaramesa amin'ny président ohatrohatran'izay foana azinao sy milaza zavatra marina amin'ny président zany fa zavatra foronina andresana amin'ny président. Rehefa sy tiatiany namany dia sarotra aminazy koa ndre sy latry ny namany dia io zao nefa raha zao. Fa hiteraka krizy politika goavana eto amin'ny firenena ny tsy fandraisana andraikitry ny CENI sy ny HCC. Manoloana ireny trangana fandikan-dalàna sy Oska sy Alabato nandritra ny fifidianana solombavim-bahoaka ireny onjy eo anivony antoko politika kitana voka-pifidianana marina seke ny vahoaka ho izy no tokony hivoaka fa tsy vokatra izay efa nahodinkodina sy nampiasaina paikady maloto ampandanina ny kandidat mpanjakana. Christian Dim mitaritra antsika mikasika izay. Iafara mikorotana sy savorovoro ny toetra raha eto amin'ny firenena tao aorian'ireny voka-pifidianana solombavim-bahoaka nanjaka ny Oska sy Alabato ireny hoy ny teo anivony pro-politika ny antoko kitana. Efa leo fantrana no eton'izao fanjakana rajoelona izao ny vahoaka malagasy hoy izy ka miandrandra fanovana. Mampiteny moana nefa ny zava-misy ankehitriny manao izay fomba rehetra ampandanina ny kandidat Irmar ny eo anivony fitondram-panjakana ka ina ny iafarana amin'ny krizy politika. Raha diriana ny zavatra misy zany dia niova ny fijerin'ny gasy aloha dia raha sikana hita ny voka-pifidianana resy tanteraka totalement rajoelona tampahatra manoto. Zany hoe matoa zany nandresy ny Irmar dia tany amin'ny distrika kely any amin'ny faritany ihany dia io distrika Angalaran'io nisy haratra ihany koa. Zany hoe raha vao miainga zany mba atao any ambanivohitra dia io zavatra miova. Io fifidianana ity zany dia fifidianana hoe mampiteny moana satria miharo horoka sy halatra zany hoe tsy manay krizy mihitsy zany mpanjakana dia varisa zalira ary zavatra tahaka an'izao koa zavatra mety niseho tany fifidianana président mabolika zavatra nitsaka zao. Tsy misy azo antenana itsono izy ny CENI sy ny HCC izay efa miandany tanteraka amin'ny kandidat mpanjakana. Tsy zavatra vokatra mandeha tokony itsono zavatra mitranga fa rehefa resy izy dia mamorona zavatra hampandresena ny kandidat zany hoe azahoana majorité tsy zavatra hiova firy eo zay nazo isana aloha satria io nefa efa erasika nahita zavatra nitranga tany fifidianana président public alakirity zavatra io zavatra ny HCC io fa tsy zavatra hiova firy eo asangaina sany fanay masony izy dia tsy mekany ny CENI io dia tsy maintsy anao kedaladaly eo kio rehefa lasany angaretony olona anamana confrontation dia tsy maintsy alahela bala madinidinika eo fa rena io zany tsy dia misy zavatra aitsika manao ahoana fa zavatra aperaka potony dia hoe hisy zavatra iova eto après ny fifidianana député satria ny olona tsy anaky an'izany zay zavatra nankiremperaka. Efa nisy hatrany ny Alabato, Oska, fandikan-dalàna ny aloha nandritra ary taoriny ny fifidianana solombavim-bahoaka tamin'ny 7 Mey lasa teo saingy minimanao be marenina sy mitaza-potsy ny hatrany ny CENI sy ny HCC tranga izay efa fantatra hatrany am-piandohana ary hita taratra manerana ireo distrika sasany ka mety ampitroatra ny vahoaka maranisa indrindra ny fiarovana ny safidin'izy ireo ho hatrany ny teo anivony pro-politika ny antoko kitana.
Lafy mavahoafa kosa indray mifanipaka tanteraka amin'ny voalazan'ny didi-pitondrana ny volana martsa lasa teo. Ny fanapa-kevitra niraisy ny fanjakana manoloana ny fandefasana ireo solitena hiatrika ny conférence internationale du travail any Genève hoy teo anivon'ny randrana sindikaly nanamafy farany fa olona tokony mahafantatra sy mahasahy miteny ny marary ny mpiasa no tokony hiatrika ty fiaonambe ity fa tsy izay olona mahitahita sy tanakavana ny ministera. Christian Dimbiatrana. Fanitsakitsana ankitsy rano ny didi-pitondrana tamin'ny fahavalo marsa 2024 lasa teo izay mamaritra ireo solitenan'ny sendika ny mpiasa hiatrika ny fiaonambe iraisam-pirenena momba ny asa na ny conférence internationale du travail andian'ny 12 any Genève. Ny fandefasana ireo olona tsy voafaritra tamin'ity didi-pitondrana ity hoy ny teo anivon'ny randrana sendikaly. Olona mahitahita sy tanakavanan'ny ministera ny asa hoy ity farany no nalefa isolitenan'ny mpiasa. Solitena izay tsy azo inona fa hitondra ny etaeta sy ny marary mpiasa malagasy raha ny fanazavana. Eo amin'ilay solitenan'ny mpiasa zany masina fanamariana kely satria ny tsika teto Madagasikara manana an'ilay hoe représentativité syndicale syndicat afaka misolitena ny mpiasa eraky Madagasikara ny 2020 ka hatramin'ny 2022 ka hatramin'ny 2024 zany ny mahagaga nefa 2 volana tao aorianan'iny famoahana ny didi-pitondrana iny dia efa nisakitsahan'ny ministeran'ny asa sady le izy satria le olona nalefa tany solitena ny mpiasa nalefa any tsy ao anatiny zay le hoe afaka misolitena ny mpiasa malagasy ara-dalàna zay tsy ao anatin'le syndicat représentatif zay zany dia efa zavatra tena hoe tena nieritreretina zany ny ministre ny asa hoe izy tena mba hampandroso an'ity dinika sosialy eto amin'ny sehitry ny asa ty fa raha izao zany lasa izy natao hitsikitsika ivavahana indray no lasa mpampango ny pokany zanak'akory zao fandeha zao tsy isy dinika sosialy manjary raha ohatra n'izao hoe tsy arahana ny resaka fivoahana zany resaka didi-pitondrana zany ny fototsy ny resaka dinika sosialy. Fotoana iray fanaovana ny tatitra mahakasika ny fanajana ny fifanarana iraisam-pirenena momba ny asa izay nosoniavin'i Madagasikara nefa ity fiaonambe iraisam-pirenena ity. Kely nefa ny finoana fa ilaza ny marary mpiasa malagasy tokoa ireo solitena izay nalefa ireo ho hiatrany ny fanazavana. Ny tombontsoa zany ao anatin'ny any dia ilay isataona zany ny fanjakana malagasy tsy maintsy manao tatitra ny mikasika ny fanajana nyreo fifanarana iraisam-pirenena ireo. Dia rehefa tsy manao zany dia hany no afaka mitondra n'izay fanamariana izay ny syndicat aty amin'ny mpiasa zany amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha aty zany raha vao tapimbava foana tsisy mihaino ny syndicat dia hany tsisy zany tsy mihaino nefa tonga dia eo masony zao tontolo zao mihitsy ny syndicat no afaka miteny izao ny tsy manarahan-dalàna misy ohatra fotsiny tatsika tamin'ny 2024 fa nenjehana mpitarika syndicat natao aza lambo mihitsy tarika syndicat délégué syndical ohatra hitatsika ireny ny Air France ny Tenanay ny CCS ny maro zany zany fa nisakitsahana ny zo syndical reny zany tokony hoentina tany dia ianao ve mino fa ilay solitena ny mpiasa lasa any dia asa iteny an'izany izy ara namanama ny ministre ny asa fotsiny lasa any zay no mahatonga hoe lasa tsy nentina ahafahana ny solitena mpiasa hitondra an'izay olana eto Madagasikara. Jaiviny nanomboka tamin'ny 7 volana Jona hatramin'ny 14 Jona ho avy izao no tanterana any Genève ny conférence internationale du travail andian'ny 12 misy 720 ireo mpikamban'ny OIT izay mandray anjara amin'ity sehatra ity arisan'izany i Madagasikara. Ho amin'ity taona ity ladinika hodiniana ny fijerena ny fiarovana ny mpiasa vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny loza voajanahary ny fijerena ny tolotra ara-pahasalaman'ny mpiasa sy ny zoakapoben'ny mpiasa eny anivony ireo toeram-piasana. Mampanay ny fomba fiasan'ny fitsarana eto Madagasikara manoloana ireo endrika kolikoly raha ny fanahina nataony teo anivon'ny finzompam na ny fikambanan'ny mpiaro-ny zompanjifa malagasy misy amin'ireo olona meloka tokony gadra eny tsy afano tsy manatanteraka izany araka ny tokony ho izy noho ny fomba fiasan'ny fitsarana raha ny fanazavana hatrany rahantsika ny fanadidina mikasika izay. Misy amin'ireo olona efa voahelika ny fitsarana ary nahazo ny sazy mifandraika amin'ny didiny voaka no tsy manaraka izany araka ny tokony ho izy hoy teo anivon'ny fizompam na ny fikambanan'ny mpiaro-ny zompanjifa malagasy. Mampanay manoloana izany fomba fiasan'ny fitsarana io izay ahina ho mampiatra ny kolikoly avolenta ho fiarovana ireo olona meloka sy mamono olona.
isany amin'izany trangana azo aninana tovavy nisy namono tamin'ny fomba feno abibina 7 taona lasa izay maty fatan'ny zanakay io ny fianakaviana akaiky sady piaronizy ny mpanjifa eto amintsika zany misy olona zay tratran'ireny resaka hoe famonoan'olona assassinat famonoan'olona mihitsy zay mitranga eo amin'ny fiarahamonina dia mahagaga zany na anivon'ny fitsaranao anivon'ny fonja fa misy olona tsy any antsefa tsy any amin'ny fonja fa mandehandeha miriry nefany olona namon'olona tena hoe akitsirano sy nisy fanomanana mihitsy zany natao tam'le izy dia mahagaga hoe mbola afaka mivoaka reny olona zay namon'olona reny ary lasa voatsinjotsinjo na ny fitsarana zay nandeha dia lasa tsy misy araky ny tokony hoisy satria lasa misy hoe fiarovana an'le olona mihitsy zay namon'olona zany tena namon'olona tena afena bibina tsatokantsana kenina tamin'ny zany olona tendany zany ankizy vavy zany tamin'izany fotoana zany zanako moa le izy dia mahagaga hoe tena tsy afatsony le olona ny fitsarana efa tsy nata amin'izay loniny ary fantatra amin'izao fotoana zao fa any amin'ny ampitsara manao mop main d'œuvre pénal zay efa tsy azo akeny tsy azo atao mihitsy raha olona mpamono olona zany raha olo tsotra hoe olona hoe nanao eloka madinidinika no azo anaovana an'izany fa tsy hoe olona mpamono olona ka hoe ankitsara fianabibina abibina ohatra zany no arovana dia tsy hitanao any amin'ny fonja tokony hipetrany antsefara mahitahita ao anivon'ny fitsarana ka tsy hiara-nisazy ny nahavandoza ho iantrany ny fanazavany io izay vao eloka ho 20 taona an-tranomaizina saingy tsy manantanteraka ny saziny araka ny tokony ho izy fa nisy ka efa nisy 20 taona tranomaizina ina moa zany terivozana le izy 20 taona terivozana le sazy 20 taona terivozana tokony hoe tokony mbola mandeha foana zany mbola 20 taona zany taorena zay hoe 20 sy arivo zay dia gaga anao amin'izao fotoana zao hoe mbola zany zavatra mitranga amin'izao fotoana zao zany hoe le didy zany efa nitoerinay fa misy miaro foana le izy misy miaro mihitsy zany dia vao ny fitsarana hoe fa manina no arovana le olona zay verina fa hoe tena tsy azo akeny zavatra mbola misy amin'izao fotoana zao efa be deaibe ny nanaovana fitarainana andefasana fitarainana taratasy ny sisa fa dia mbola variny ianao anatin'le izy hoe ohatran'ny misy miaro ny olona mpamon'olona mpanao ratsy eto amintsika raha iverenana ntraingana azo aninana na irabarson tiana nantenaina raha niaraka tamin'ny namany anao famerenana no niala tany an-tranony ny 10/20 nofo mangatsika izay nahitana tsatoka antsienina no tazana teny amin'ny mozole ankehitriny manaitra mikasika ny trangana azo aninana ireo fianakaviana izay dia izay ihany koa tomboka lasy tompom-pivavy ny mamarina ny tapany voalohany fampalalam-bavao mamy fotoananao aoriana dokam-barotra fohy Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Chafuza kwa minea, acharova kuwakai, tiki tiki vo mandenga, masuanu. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres
votre article. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tavavena sady atao amin'ny tapany faharoan'ny fampalalamba-bao mamerina ny araba tomboky lasy tomboky vavy asaiko hatrany ianao anaraka ny troindreo fanady adinao amin'ity alina ity anoizy atsika izany ary tamin'ny oktobra 7 no nisy ny collège français française Dolto voalohany tao Mahajanga izay feno 10 taona tamin'ny oktobra 7 teo ny farany herinandro teo kosa no nosafidiny ny fianakaviam-ben'ny sekoly ny amin'ny Marina Izanzobili fa 10 taona nisy collège français Françoise Dolto Mahajanga izay tamin'ny alalan'ny lanonana maro samihafa Anja Robert no mitaritra antsika ny andindinjay. Ny avaka tanteraka ny fanamariana ny 10 taona ny collège français Françoise Dolto ao ambondrina Mahajanga tamin'ny fahenina ny volana Jona 2024 teo nisy ny fampisehoana maro isan-karazany amin'ny fiteny samihafa izay noentiny ireo mpianatra teo anatrehan'ireo ray aman-dreny ny vahiny nasaina sy ireo mpanabe. Très fière et très honorée d'avoir pu organiser les 50 ans de l'établissement aujourd'hui grâce à l'ensemble du personnel. Donc ça a été l'occasion de mettre en lumière tout le travail réalisé par les élèves, par les professeurs, mais aussi par tous nos personnels. Donc cette journée a permis de montrer les valeurs et puis de montrer aussi aux parents d'élèves le travail réalisé au quotidien par leurs élèves avec les enseignants qui sont formés au système éducatif français grâce à l'enseignement, à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Alors pour des élèves et pour des parents qui choisissent de scolariser leurs enfants au collège Françoise Dolto, cela permet de bénéficier d'un enseignement qui travaille par projet. Cela permet aussi de bénéficier d'enseignements de plusieurs langues puisque les élèves ont un parcours plurilingue, donc avec l'enseignement du français bien sûr, du malagasy, de l'anglais dès la petite section de maternelle et puis ensuite de l'espagnol au collège. Cela permet aussi de scolariser son enfant en classe maternelle dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Et nous sommes bien dans le cadre d'une école et non d'une garderie avec des apprentissages sous forme de jeu, mais avec de véritables objectifs pédagogiques. Cela permet bien sûr d'obtenir un premier diplôme français qui est le diplôme national du brevet, qui permet ensuite d'aller sur des établissements français, soit sur la capitale, soit en France, et puis ensuite de pouvoir poursuivre des études soit universitaires, soit de grandes écoles. Manodidina ny enjato eo ankehitriny ny mpianatry ny Dolto manomboka amin'ny petite section ka hatramin'ny classe de 3e efa ahitana internat ny sekoly misy ihany koa ny cantine sekoly manana ny mampiavaka azy ny collège français Françoise Dolto raha ny fanazavana. Anisan'ny tsara indrindra eto Madagasikara na eran'ny Océan Indien mihitsy azy na eo amin'ny lafin'ny infrastructure na eo amin'ny lafin'ny fahaizana dia tsy mena mitaha amin'iza mihitsy zany ny sekoly Françoise Dolto amin'izao fotoana izao. Manana ny ho avy mamiratra hatrany ny mpianatry ny collège français Françoise Dolto izay anisany mahasarika ireo ray aman-dreny ampianatra ny zanany ato amin'ny sekoly. Bazina français zany hitako hoe ambony resaka inona mo ouverture sur la culture. Tena hoe les méthodes zany hitako hoe efficace de les qualités ny enseignement. Nisy ihany koa teto ny fitokanana ny fotodrafitrasa sy ny fitokanana ny takelaka manamarika ny 10 taona ny sekoly teo ihany koa ny fizarana ny mari-pankasitrahana ho an'ireo mpiasa miisa 470 eto anivon'ny collège français Françoise Dolto. Eo amin'izay fampianarana izay hatrany mila amafisina any an-tsekoly ny fampianarana ny mpianatra ny fanajana ny lalana velona sy ny fitsipika mifehy ny fiarahamonina tsikaritra izany manoloana ny zava-misy mahakasika ny fanososena ny lalana sy mbarofo amin'izao sehatra maro amin'izao fotoana. Ny tompony andraikitry ny sekoly katolika iray teny Ambojanary Antehiroka ny sekoly izay nanao diabe hanamariana ny fifarana ny 3 volana farany ka isan'ny songadina nandritra izany ny foto-kevitra tokony ijoroan'ny
tsara ny mpisolo vava sy ny mpitandron'ny filaminana finadidy mikasika izay tsy ny Ivy Richard. Ankoatra ny fandaram-potoana mahazatra mila miverina amin'ny fampianarana ny fitiavan-tanindrazana ny sekoly tsirairay amin'izao fotoana izao manoloana ny endrim-panjanahantany vaovao sy ny fanatontoloana ho an'ny sekoly katolika iray teny Ambojanahary Antiroka notsongaina oloha hevi-dehibe nandritra ny diabe namaranana ny 3 volana fahatelo ny momba izay diabe izay nampahafantarina ny mpianatra ny anjara toerany rehetra n'olom-pirenena hatramin'ny mpitandro ny filaminana anatin'izay. Ao anatin'ny fanabeazan'ny sekoly katolika moa ny fitiavan-tanindrazana. Mialohan'ny fitiavan-tanindrazana ny fivavahana. Ka indrindrindrindra amin'izany fitiavan-tanindrazana zany dia tena tezaina beazina mihitsy ny ankizy ny alalany hoe inona mitranga eto amin'ny firenena, inona mizoa amin'ny firenena, fa indrindrindrindra ny 26 juin, 9 jona azo lazaina hoe fety malagasy, fa tena fetin'ny ankizy ihany koa mba hitoerany atao hoe fahamarinana, fatahoana n'Andriamanitra indrindra amin'izao vanim-potoanantsika izao. Izao izy dia efa tsy maintsy zarina ho tia tanindrazana marina tokoa, marina ny marina ary marina ihany. Isan'ny singa hanehoana ny fitiavan-tanindrazana ihany koa ireo mpanabe, ny fanajana ny lalàna velona sy ny fitsipika amin'ny feny fiarahamonina. Hita taratra nandritra ny diabe nataon'ireo mpianatra anjaton'izay androany tamin'ny filanjana Sorabavety, amin'ny feny votoaton'izany asa na mpisolo vava sy mpitsara izany, amin'ny fanajana ny lalàna izay mila ezaka goavana eo anatrehany zava-misy amin'izao fotoana izao, hoy ny fanazavana. Mbola ao anatin'ny fanabeazana amin'ny sekoly katolika ny fanajana n'Andriamanitra, fanajana fitsipika, fanajana ny hafa. Dikan'izay fanajana fitsipika, fanajana ny hafa izay tonga dia mahafe mihitsy ny hoe inona ny faniriana ny oriana, izay mahatonga anareo ahita azy hoe ndeha hanao lalàna satria be loatra ny barofo. Be loatra ny barofo ary miaritra amin'ny ankizy amin'izao ngele hoe nisy nanolana tatsy, nisy nangalatra tatsy, nisy nitifitra tatsy. Zao izany dia efa beazany hoe orankizy aizy ty lalam-pianantsika ty. Dia tsy maintsy atao fantany hoe ty tena rasy, ty tsisy lanany ty, ty tsara, ty tsy maintsy andosikana, ty enjehana ingakaingana. Ankoatra ny famaranana ny 3 volana farany, fanombohana ny fankalazan'ny sekoliny fa 420 taona ny fahaleovantenan'ny Madagasikara ihany koa, ny diabe natao androany. Any Mahajanga, tontosaho maly tao Mahajanga ny lanonana ny fametrahana ny lalana kominaly ny mampitohy ny anarana tiany malagasy voalohany eto Madagasikara nampitondraina ny anarana jamoka misetra io lalana io mahavoky Mahajanga izay tafiditra ihany koa anatin'ny famaranana ny jobily fahazatoana ny tily eto Madagasikara. Ianja Robert notondrantsika ny andindinizay. Nampitondraina ny anaran'ny jamoka misetra ity lalana miainga avy eo amin'ny croisement bloc ao amin'ny fokotany mahavoky eto Mahajanga ity hatreo amin'ny Soatata ka totosany andro ny zoma fa 7 ny volana Jona ny lanonana nanamariana izany. Tsy tampiambambana no nandrosonay mpanatanteraka raha toa ka nandray ny fangatana avy any amin'ny tily sy ny skotia anomezana ny anarana Rue de Mahavoky moa ny anaran'izy ity raha eto amin'ny commune urbaine Mahajanga ho lasa Rue Jamoka Misetra. Maninona moa no namena azy hitondra an'io anarana Rue de Mahavoky io. Navita be izy satria mpampianatra. Raha zany mpampianatra zany jerena isika rehetrarehetra io dia tsy toy izao raha tsy nisy ny mpampianatra manabe atsika. Ary mpanentana ihany koa, ny mpanentana araka ny fahafantarantsika azy dia manao ny fanabeazana maha-olom-pirenena, miteza tanora, ka atao koa rariny dia rariny ary hitsiny raha ohatra ka nomena azy nitondra antia anarana lalana eto Mahavoky ity. Ity eto Mahajanga ity no lalana voalohany nampitondraina anarana tily malagasy eto Madagasikara raha ny fanazavana no entiny filohan'ny foibe tily eto Madagasikara izay tonga nanotrina ny lanonana teto Mahajanga no sady tafiditra ihany koa ao anatin'ny fandaharam-potoana fanamarina ny jobily fa 10 taona ny tily eto Madagasikara. Lalana voalohany ity eto Mahajanga ity le lalana Rue Jamoka Misetra izay ataoko hoe anarana skoto voalohany tao anatin'izay 10 taona ny orenany ity eto Madagasikara izay
ampitondray na anarana lalana tahaka izao dia isaorana be deaibe any fianakaviany Jamoka Misetra namelan'izay anarana zay aho atao anaran'ity lalana ity fa isaorana be deaibe ihany koa ny ataontsika hoe ny fitondram-panjakana ny commune Ambonivohitra Mahajanga nanome ny fahazondalana rehetra nafana nampitondra an'izay anarana izay ho lalana Jamoka Misetra. Dia amin'ny fitaizana sokoto dia mampiasa ny atao hoe solona anarana na totem amin'ny teny frantsay. Izy io dia anarana anankiroa, izany hoe ny anankiray dia na anarana biby na anarana zavamaniry na anarana zavaboary izay mampiavaka ny Madagasikara. Ny tapany faharoa kosa dia matoan-teny anankiray izay misy heviny anankitelo, na io toetra tsara efa ananan'ilay olona tiana hoentiny mandrakizay, na ny faharoa io toetra ratsy ao amin'ilay olona ka tiana ialany, na ny fahatelo tena toetra tsy ananan'ilay olona mihitsy nefa fantatry ny fikambanana hoe tsara raha ananany zay. No hoe Jamoka zany araka ny efa niteneny ny fianakaviana teo dia omby na barea, zay zao le anarana zavaboary voalohany. No hoe Misetra indray dia mpamaro toetra anankiray izay tiany fikambanana ho ananany na efa nananany na ihany koa toetra izay hitan'ny fikambanana hoe tsy tokony ho ananany nefa ho aminy dia omenana azy zay rehetrarehetra zay. Ny fikambanan'ny Tily Faritany Boeny no topokevitra izay nanao ny fangatana teny anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga. Niarahan'izy ireo tamin'ny fianakaviana ihany koa izany noho i Jamoka Misetra izay anisany nanana ny toetra mampiavaka azy teo anivon'ny fiarahamonina sy ny skoto. Dia ny fanomezana anarana ny lalana rue Jamoka Misetra Bruno Zandedetsiketa. Izany tanteraka dia noho izay toetra Mateo tia Mateo dera izay nataony tanimbola fahavelomana teto antany ka rariny loatra raha nomena an'izay lalana zay. Mipetraka ho fahatsiarovana tsy maty ao am-pon'ny Mahajanga araka izany ny taratry ny fiainana skoto nentin'ny Jamoka Misetra Jean Bruno fony fahavelony. Etsika maro no ampiavaka ny salon ITM na ny International Tourisme Phare Madagascar andian'ny fahafolo amin'ny faharoapolo jona hatrany amin'ny fahatelo amby roapolo jona ho avy izao. Etsy amin'ny CCI Ivato ifanindra-dalana amin'izany andiany voalohany amin'ny IHM na ny International Handicraft Phare Madagascar. Etsika izay natao ho fanatsarana ny sehatra ny fizahantany sy ahafahana misintona mpizahantany maro. Ho ny ministry ny fizahantany sy ny asatanana omaly ny fikarakarana ireo pitsopitsony izay efa milama avokoa ho ny fanazavana hatrany arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Le ITM zany karazana foire ho an'ny fizahantany fa ny IHM kosa dia foire ho an'ny mpanao asatanana ary fikarakarana an'izay salon zay tsika amin'ny teny zao dia efa azo atao hoe efa milamina tanteraka satria ny standy efajato izay telojato ho an'ny resaka fizahantany sy zato ho an'ny resaka asatanana dia tsika amin'ny teny zao dia efa lafo tanteraka daholo. Ny conférence rehetrarehetra sy ny atelier rehetrarehetra izay eo karakaraina amin'ireo salon ireo dia efa voalamina daholo ihany koa ny thème rehetra efa fantatra daholo ny ataontsika paneliste rehetra izay animé an'ireo conférence ireo dia efa fantatra daholo dia efa manentana sady ary manasy antsika rehetra izay liana amin'ny resaka asatanana sy amin'ny resaka fizahantany ho avy hitsidika ny salon fa tsy ho diso fanantenana. Raha ny mahazatra isan-taona manokany voalohany jona izany andro mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena no efa miofahofa ny sainam-pirenena isan-tokantrano manerana ny birao sy ny sisa tamin'ity taona ity. Marisarisa ny akamaroany tokantrano amin'ny fananganana izany na efa maro aza ireo mpivarotra azy antony izany tsy fahafantarany akamaroany vahoaka ny lanja sy ny asin'izany sainam-pirenena izany fa io ihany koa ny fiheverana politika tsy aro Soarvelona mitondratsika ny makasika izay. 17 andro mialohan'ny fetim-pirenena malagasy ankavitsiana ny tokantrano manangana ny sainam-pirenena ity farany izay marika hita maso ny fiandrianam-pirenena antony fahalainana ny fahasahiranana ara-pivelomana hoy ireo olon-tsotra mangina ny varotra sainam-pirenena manoloana izany hoy ireo mpivarotra nidina ny isan'ireo mpanjifa raha oharina tamin'ny taondasa tsy niakatra ny vidiny 3,000 ariary ny kely indrindra 4,000 ariary ny salantsalany ary 2 alina ariary ny lehibe indrindra. Zay zao amin'izao akaiky 26 zao dia mbola tsy nametaka saina
fa variana amin'ny resaka fitadiavana raha-pivelomana zany dia mbola tsy nametaka izay any amin'ilay hoe fiainana andavanandro vidim-piainana miaka nefa ilay lanjam-bola zany tsisy dikany mihitsy ilay vola ianao mampiditra fa tsisy dikany ilay izy an'le mahalaindaina aloha ny olona mifantatry izao anankiray akoroa lafo ve amin'izao andro any dia izay ve dia izay nanaovana hoe tsy mandeha le tsena anina satria arakaraky ny olona ihany zany tamin'ny taona lasa mba mahalafo 5, 7 eny efa natao hoe tamin'ny taona lasa aza natao hoe tsy hety le izy nefa ohatrany tamin'ity aza vao tsy naika tsy nety loha le izy aloha ny raro ny vidiny eo ihany fa tsy dia hoe miakatra firy fa ny olona mihitsy zany tsy dia misy mividy ankilany antony mety mampalaina ny isa-tokantrano anangan-tsaina ihany koa ny tsy fahatsapana ny asin'izany sainam-pirenena izany fa indrindra ny fahadiso-kevitra politika hoy ny mpahetantara raha naneho ny heviny diso fanantenana ny amin'ny fitondrana ny firenena ankehitriny ny vahoaka ka tsy manome lanja ny maha-olo-pirenena azy intsony raha ny fanazavana fa le eto amintsika ilay fieverana ny atao hoe politika dia tsy mifakaiza amin'ny hoe fampiasana afetsifetsena ahazona fahefana sy toerana ary tombontsoa manokana ary zany fomba fijery zany dia lasa mahatonga fahatofoana ao amin'ny olo-pirenena na ny vahoaka tsotra ka mahatonga azo diso fandray le fieverana ataona hoe politika hanika lasa ataony miray lafika amin'izay foto-kevitra politika ny antoko azy sy nantoko roa zay ny fieverana ny adidy manandrify azy eo amin'ny maha-olo-pirenena raha ny tokony ho izy anefa tsy miankina amin'ny hoe fietezan'ilay fieveranao ny eo amin'ny fitondrana ny anangananao na tsy anangananao n'ilay sainam-pirenena fa amin'ny fotoana izay tokony hanaovana an'izany dia manao zany ianao ho adidy amin'ny maha olom-pirenena noho ny filolohavanao fa mariky ny fiandrianam-pirenenao iny mariky ny fahaleovantenam-pirenenao iny manoloana ny fisehoany zavatra amin'izao fotoana izao mampametra-pantaninany hoe manana ny fiandrianany sy ny fahaleovantenany tokoa ve ny firenena malagasy ankehitriny mbola miaina sy mivelona ao am-pony malagasy tokoa ve ny fitiavan-tanindrazana ka vonona izy hiady sy hiaro izany hatramin'ny farany dia izay koa tomboko lasy tombo vavy no mamarina ny fampalalam-baovao ny Cool TV ho amin'ity alina ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola araka aminao eto ny tenako amin'ny rapid velo matsepoka Big Crystal, penina tena azo antoka. Vous a présenté Ni Vava. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.